tamin'ity herinandro ity indray misaotra tamin'ny fiarovana, misaotra ny amin'ny fitarihanao fanamasina, misaotra tamin'ny fampianarana, misaotra tamin'ny fanitsiana, misaotra tamin'ny fampatsiahivana, misaotra Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra tamin'ny isatsegondra Jesosy azy fantatra fa teo ambany fifehezanao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra takatrainy, amin'ny zavatra rehetra azonay tamin'ny fitantananao anay misaotra indrindrandrindra ihany koa ny amin'ireo izay tsy takatry ny sainay sy ireo tsy azonay mety ny ainanay, mety ny tranga teo amin'ny fiainanay tamin'iny herinandro iny, tena hoe miankohaka ny aminay Jesosy misaotra tsy aokany aminay Jesosy tsy cherche à comprendre fa anaiky fotsiny hampanaiky ny aminay rehetra, ny aty anatinay rehetra, hampanaiky ny momba anay rehetra Jesosy fa ianao dia tianay, ianao ilay fitiavana, ianao ilay Andriamanitra azonay hianteherana, ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao ilay Andriamanitra tsy nametraka condition Jesosy tsy namelanay safidy ny amin'ny fitiavananao anay fa tianay fotsiny amin'izao ianao Jesosy dia androany izay te ekohaka eo anatrehan'izany mahandriamanitra anao izany eo amin'ny fiainanay Jesosy eo raha hanomboka an'izao fotoana izao zay dia araky ny teninao izay nampatsiahivinao anay hoe ny zava-drehetra dia miara-miasa soan'izay tianao mivavaka izay androany Jesosy mba tena ho tonga mba tena hiletika ty anatinay ho tonga fiainana eo aminay zany Jesosy fa tsy teny ataonay ohatrany hoe efa mahazatra fotsiny dia tonontononona fotsiny fa tena mivavaka izay Jesosy androany mba ho marina aminay mot par mot zany passage ny teninao zany vavaka izay reto Jesosy mba ho isan'ireo olona ho tonga tena tianao mba tena hikatsaka Jesosy ny anao izay hafaly anao ny amin'ny mombamombanay rehetra Jesosy ny teninao dia miteny hoe raha misy ty ahy dia oka hitandrina ny didiko izy tena mba ho marina aminay tsirairay avy reto zany Jesosy fa ianao dia tsy Andriamanitra mpandaingy rehefa miteny ianao hoe zava-drehetra dia miara-miasa asoa izay tianao dia tena marina zany Jesosy ary ny teninao dia tsy miverina aminao raha tsy mahatateraka izay ny kasainy dia tena zany ny vavakay zany ny etaetanay lalina androany Jesosy aoka ny aminay aoka izay ho tonga tena tianao tena ho tianao ny aty anatinay lalina ny aminay rehetra tena hoe ho fitiavana marina anao Jesosy atakanao izay tianay en premier dia tena hoe tsy modimody Jesosy ny fitenenana hoe tena tianay ianao fa tena ny amin'ny fiainanay rehetra mihitsy tsy fampisehoana ivelany Jesosy tsy amin'ny teny tsy amin'ny hoe zavatra hitan'ny maso hiampressionena olona fa tena hoe ho tianao marina izay Jesosy dia araky ny teninao teo koa Jesosy hoe ny voary rehetra dia miandry fatratra ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra Jesosy araky ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ny sekoly tany Madagasikara tamaraina dia aoka izay Jesosy tena hoe ho isan'ireo asehonao fa tsy maimay amin'ny fisehoana ivelany fotsiny fa tena hikatsaka n'ilay fiombonana lalina fiombonana marina aminao Jesosy mandraka hariva mba ianao ny aneho anay amin'ny alalan'ny toetranay izay validenao amin'ny alalan'ny ny fanehoanao fa izay dia tena tsara fiombonana aminao oka izany no ataonay priorité Andriamanitra oka izany no anery anay mihoatra noho izay mety fisehoana mihoatra noho izay etsiketsika ivelany mihoatra noho izay mety ho fietsiketsehana na izay mety zavatra hafa rehetra Jesosy fa tena hoe niombona aminao lalina Jesosy no tena anery anay sy hanosika anay isan'andro satria izany no tanjonao anay izany no tena ao am-ponao anay Jesosy dia ho marina aminay ny teny fa
fa ny zava-drehetra dia miara-miasa azosoanay. Jesosy malala ho mankasitraka anao izay misaotra betsaka ny amin'izao fotoana izao, misaotra fa eto ianao manatrika anay. Jesosy rehefa misaina an'izany izay hoe ianao ilay Andriamanitra masina indrindra, ianao ilay Andriamanitra ambony indrindra, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka no manasa anay androany ampitiavana. Ianao ilay efa eto aloha, avant même que hoe vonona zay, avant même que hoe se concentrer zay, dia tena hoe mankasitraka, tena hoe tsy takatry ny sainay Jesosy. Izany alehiben'ny fitiavanay ao izany. Dia ny aminay rehetra koa androany mivavaka izay mba ahay honoré an'izany fitiavanao zany, izany fanetretenanao zany Andriamanitra. Aoka izay tsy hanao an'izany ho acquis, aoka izay tsy hanao an'izany ho tsinotsinona, fa tena hoe rehefa misaina izay hoe indraindray zay rehefa te hiona amin'olona na te hiona amin'olona mety hoe eritreretina hoe manam-pahefana, eritreretina hoe olona tsy voatery hoe accessible maha olombelona, be dia be ny protocole atao, be dia be ny mety ho sivana, be dia be mbola zavatra lalovana, izay vao indraindray possible ny hoe miaccéder nefa mbola olombelona ary zany. Ianao nefa Jesosy ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka no accessible à tout moment. Vonona hiaino anay ampitiavana, vonona hampianatra anay, manotrona anay, tena hoe ampitiavana sy amin'ny fanetretenao. Dia iza moa zay Jesosy ny tsy hanaja sy honoré an'izany izany fonao zany, izany fitiavanao anay zany. Tena aoka izay ho conscient an'izany amin'izao fotoana izao Jesosy, raha hiditra eto amin'ny fanatrehanao. Dia ny aminay rehetra Jesosy aoka honoré anao, ny aminay rehetra Jesosy tena aoka eto anatrehanao tena hoe tsy hisy pentipentina mangataka an'ilay raha anao sarobidy zay Jesosy anadio anay raha andray ny teny avy aminao. Dia tena hoe tsy hisy toerana ho an-javatra hafa Jesosy, fa hifantoka tanteraka ny aminay rehetra. Oka ny fahenona sy ny fahitana rehetra ty anatinay tena hisokatra ho anao rery fanamasina. Dia ianao no anapaka, ianao no tena anjaka eo amin'izao fotoana izao, anjaka ty ampona hy tsirairay avy ary mivavaka izay Jesosy mba ho tany lonaka Jesosy, mba handray izay rehetra efa nivohomanao anay androany. Dia tsy hanao an'izany routine, tsy hoe sanatria fotoana mahafinaritra fotsiny ny eto, fa tena ho tonga fiainana ho anay Jesosy izay teny rehetra apetraka ao eny ambavan'ny mpanomponao androany. Dia vavaka indrindraindrindra izay Jesosy ho an'izay mpanomponao ampiasaina ho eto koa androany. Tena aoka tsy hisy raraka ny teny, tena hozoninay amin'ny anaranao masina ny devoly izay mpangalatra sy mpitsainka ny teny, tsy hanakery tsy hanapahefana eto androany. Ny fotoananay rehetra Jesosy dia rakofanay amin'ny rahanao sarobidy, raiso ny toeranao eto amin'izao fiombonanay izao, mpanjaka tena mandray anao zay, ny fonay anjakao izao toerana izao, anjakao ny fiderana, anjakao Jesosy. Dia amin'ny anaranao masina no hanombohanay izao fotoana izao sy hametrahanay Jesosy izay rehetra programanao eto androany. Mivavaka ihany koa zay Jesosy ho an'ireo izay namanay mety hoe mbola tsy eo, mety any an-dalana, mety hoe misy koa tena tsy ho afaka. Dia tsy manadino an'izy ireny zay Jesosy, ary mino zay fa ianao ihany koa tsy mba manadino an'izy ireny. Ianao ny hiasa eo amin'izy ireny, ianao hikasika an'izy ireny, ianao hitahiry ihany koa an'izy ireny, ianao hiteny amin'izy ireny tahaka an'izay hitenenanao aminay eto androany Jesosy malala. Amin'ny anaranao masina Jesosy no hanombohanay izao fotoana izao sy hanaovanay izany vavaka izany. Alleluia, amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? Moi, j'aimerais qu'on se balade un petit peu et on dit salut à tout le monde. On salue tout le monde. Dis-lui bonjour, sois béni, bienvenue dans la présence de Dieu. Sois béni. N'oublie pas les 32 temps, un petit peu de sourire s'il vous plaît, parce que sinon ça fait peur. Hein? On sourit un petit peu. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Amen. Celui qui tourne ses regards vers l'Éternel et rayonnant de joie, dit la parole de Dieu. Et David, quand il a écrit ça, il était, vous voyez, il était dans l'angoisse. Il était dans l'angoisse d'être tué même, parce que il y a son fils Absalom qui l'a attaqué, et en fait il était dans la souffrance, il était dans l'angoisse, il était dans la peur d'être tué. Imagine quelqu'un qui vient vous chasser pour vous tuer. Mais David a écrit, même dans cette angoisse, même dans la souffrance, je sais que celui qui tourne ses regards vers l'Éternel est rayonnant de joie. Amen. Est-ce qu'on peut être rayonnant de joie aujourd'hui? Je ne sais pas par quelle phase tu passes. Est-ce que tu es dans l'angoisse? Est-ce que tu es dans des combats? Est-ce que tu es dans des difficultés? Est-ce que tu fais face à des problèmes? Ou est-ce que ta vie est belle? Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si tu tournes tes regards vers l'Éternel, tu es rayonnant de joie. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est pas une acclamation de quelqu'un qui est rayonnant de joie. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous accueillons le roi des rois aujourd'hui. Nous accueillons le Seigneur des seigneurs. Amen.
Tu es au-dessus de nos peurs, tu es au-dessus de nos angoisses, tu es au-dessus de nos souffrances. Voilà pourquoi nous voulons rester dans les lieux élevés, là où tu te trouves, Seigneur. Dans les lieux très hauts, là où tu te trouves. Parce que là, les vies brisées sont restaurées. Les cœurs brisés sont restaurés. Tu penses les blessures aujourd'hui. Tu guéris les blessures. Les cœurs brisés. Tu restaures mon âme, tu restaures. Dans ce lieu très saint, parce que tu as déchiré le voile. Tu as déchiré le voile pour que nous puissions avoir accès au lieu très saint. Nous entrons de lieu. Par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein de Saint-Jean. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang d'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour... Dis-le encore une fois. Élève ta voix. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. L'autre. J'entre pour honorer. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. Élève ta voix, élève ta main, adore ton Dieu, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est, car ton nom est très saint, Seigneur. Maintenant je t'invite à adorer ton Dieu. Adore-le par tes propres mots, adore-le par tes propres mots. Alléluia, alléluia, alléluia. Adore ton Dieu devant son trône élevé. Il est devant son, il est sur son trône élevé, il est sur son trône. Il est au contrôle, il est souverain. Alléluia, 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 alléluia. Tu es le Dieu, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons cet après-midi. Nous voulons juste t'adorer, nos cœurs veulent t'adorer, nos vies veulent t'adorer. Sois élevé, nous t'adorons, nous t'adorons. Élève encore ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix en adoration à ton Dieu. Élève ta voix en adoration à ton Dieu. Alléluia, alléluia. Ne te tais pas aujourd'hui, ne te tais pas aujourd'hui. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Oh, Est-ce qu'on peut juste s'agenouiller devant le trône de Dieu, devant le nom, au-dessus de tout nom, tout genou fléchi devant ce nom. Car ton nom est très saint.
genoux, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons de tout notre cœur, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, nous t'honorons, car tu es Dieu, oui tu es Dieu, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, nous voulons juste t'adorer, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, oh Jésus, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, nos bouches sont remplies de louanges, nos bouches sont remplies, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, nos bouches sont remplies de reconnaissance, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, appelle ce nom de on va se lever en dehors, on va donner la gloire à Jésus. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour tout. Dis-le haut et fort, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Ce nom est doux et puissant à la fois. Alléluia. Alors que tu appelles ce nom, tu es libre de ton passé. Appelle ce nom, fais comme si c'était un cri de ton cœur. Il y a juste une seule solution. Il y a juste une seule solution. Et c'est le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus. Commence à appeler le nom de Jésus. Commence à appeler le nom de Jésus. Jésus. Jésus, appelle le nom de Jésus. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Crie le nom de Jésus maintenant. Crie le nom de Jésus maintenant. Crie le nom de Jésus maintenant. Alléluia. 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 Amen. Appelle le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
nom, soupire après ce nom, soupire après ce nom, que ce soit vraiment le cri de ton cœur, que ce soit le cri de ton cœur, que ce soit le soupir de ton âme, que ce soit le soupir de ton âme. La parole de Dieu, invoque-moi et je te répondrai, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia, ne laisse pas le diable fermer ta bouche aujourd'hui. Appelle ce nom parce qu'il a peur de ce nom. Il a peur de ce nom. Il a peur de ce nom. Appelle ce nom. Appelle ce nom. Appelle ce nom. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te faire taire aujourd'hui. Parce qu'il a peur d'un seul nom. Et c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, du ciel tu peux entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Dis-le encore une fois. Dis-le encore une fois. Du ciel, tu peux entendre. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront. Je encore, même si tu es dans la vallée, crois que Dieu peut faire au-dessus de tout ce qui est imaginable, alléluia, de tout ce que tu demandes. Tu me guides à chaque étape, tu me guides à chaque étape, parle-moi. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parles.
paix. Alléluia. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux que tu aimes, de ceux que tu aimes, de ceux qui t'aiment. Alléluia. 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 Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Car tu es là, oh Jésus. Car tu es là, oh Jésus. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de louange. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de louange. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi seul est digne de louange. Toi seul est digne de Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à te reposer en Dieu. Repose-toi en Dieu. Jésus a dit à Marthe quand elle était remplie d'inquiétude, quand elle était trop dans les activités, elle bougeait un peu trop. Et Jésus lui a dit, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses? Pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses? Et aujourd'hui, Jésus te dit la même chose. Pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses? Pourquoi tu t'agites pour beaucoup de choses?
fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Reposons-nous en Dieu. Parce que même si les mers se déchaînent, il suffit juste que Dieu parle. Il suffit juste que Dieu dise un mot. Et les mers se calment. Repose-toi en Dieu et contemple sa bonté. Repose-toi en Dieu et contemple sa beauté. Contemple qui il est. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Est-ce qu'on peut juste refaire ce chant? Alléluia, c'est parti. Tu as toujours été fidèle. Alléluia. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Repose-toi en Dieu et regarde sa fidélité. Alléluia. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père. Je te connais comme un père, Comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté du Père. Dis-le, j'aime ta voix, j'aime entendre ta voix. Ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami. J'ai vécu dans la bonté du Père. Oui, toute ma vie, tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. avec le souffle qui m'est donné. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été, Tu as toujours été fidèle. tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon
Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Amen. Alléluia. Dis au Seigneur, aujourd'hui j'aime ta voix, Seigneur. J'aime ta voix. Parce que quand tu parles, les mers se calment. Quand tu parles, les mers se calment. À qui irions-nous, Seigneur? On veut dire comme Pierre, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce ne sont pas des paroles de motivation, ce ne sont pas juste des paroles d'encouragement. Ce ne sont pas juste des paroles pour un développement personnel. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ta parole qui nous a engendrés. C'est ta parole qui nous a engendrés. Rends-nous conscients de la puissance de ta parole, Seigneur. Parle-nous encore une fois aujourd'hui. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vamos avec Alléluia, Jésus. Tena misaotra anao zahay satria tena tsapanay loatra hoe feno ny fanatrehanao zao fotoana zao. Tena mamy Jesosy ny fanatrehanao. Misaotra mitondra anay teto amin'ny fanatrehanao. Mametraka feno ny toy an'izao fotoana zao zahay Jesosy. Mbola ny fanahy masinao foana ny tarika. Fanahy masinao foana ny ampiteny ny mpanomponao rehetra izay mbola hiteny eto Jesosy. Tsisy teny avy amin'olombelona fa teny avy aminao. Araky ny iranay sy ny vavakay teo hoe tena mitondra fiainana. Taio ny teny Jesosy, tena hitondra fiainana ho an'ny tsirairay avy. Mitenena Jesosy, fa tena mbola mila anao zahay. Araky ny iranay teo hoe j'aime ta voix. Tsirairainay fotsiny zany Jesosy, fa tena tianay ny miaino anao. Tena tianay ny teninao. Alléluia. Dia misandrata Jesosy. Manao rery an'ny voninahitra mandrakizay. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mino fa tena faly be mihitsy ianao tonga eto androany. Tena nifidy an'ilay anjara tsara toa amin'ny Maria hoe navelanao daholo ny andraikitra izay mety asa mandraraha rehetra tany fa nisafidy ianao no eto tongotro ny tompo androany. Alléluia. Dia manana anjara tsara ho anao Jesosy androany. Mbola hiteny indray Jesosy androany. Rehefa miteny Jesosy dia misy fiainana. Rehefa miteny Jesosy dia misy fiainana miova, misy fananganana, fahavelomana, fantsiana, fananarana mety amintsika daholo zany. Sokavantsika amin'ny fontsika dia ho raisitsika daholo ny teny avy amin'ny Jesosy androany. Amen. Amen. Ovakitsika ny ao amin'ny Luka chapitre toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Alléluia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny fanizana tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ny fanizana tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Dia nijanona teo amin'ny morony faharian'ny Genesareta Jesosy.
Ary nahita samby kely roa nijanona teo atsisin'ny farizy. Fanompana rato efa niala taminy ka nanasa ny ratony. Ary niditra teo amin'ny samby kely anankiray izay an Simona izy. Dia nangataka taminy niataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsamby kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona: mandrosoa ho any amin'ny lalina, dia halatsaony aratonareo azahoana hazan-drano. Fa Simona namalika nanao hoe: Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana aina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia halatsaka ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be da be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika namany izay teo amin'ny samby kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenoiny ny samby kely roa ka efa saiky niletika. Halleluja. Halleluja. Rehefa namaky an'ity tenin'Andriamanitra ity dia tsy neritreritra fa tena ozy izy hoe tena efa kivy tanteraka ary petera teto. Tsy maintsy kivy izy satria nandritry ny alina izy teo foana nanarato nefa tsy nahazo ninninina. Dia niala ry zareo dia nanasa ny aratony. Nefa tao anatin'ilay fahakifiana tanteraka iny nitonga Jesosy. Dia rehefa teo Jesosy dia niteny Jesosy. Inona ny zavatra nitenenin Jesosy voalohany indrindra? Zavatra nitenenin Jesosy tamin'izy ireo dia hoe nangataka izy nangataka izy tamin'ny Petera mba hiataka kely hiala amin'ny tany. Halleluja. Dia rehefa avy niteny an'izay Jesosy dia nampianatra izy dia rehefa nandeha vita ny fampianarana dia mbola niteny tamin'ny Petera indray izy hoe: ary ho tsay ozy izy ho amin'ny lalina ny aratonareo. Dia Petera nanazava kely hoe izay nefa nandritry ny alina Jesosy nanarato teo fa tsy nahazo ninninina fa nanaiky ihany nefa izy dia nalatsany ny aratony. Fa rehefa ianao no miteny ozy izy dia ho alatsaka indray ny aratonay. Dia nahazo trondro be da be amin'izay ry Petera noho ny avy eo. Halleluja. Inona ny tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Napetraky ny fanahy masina tato anatin'ny foko raha namaky an'io dia izay no zareko aminareo androany. Tsy haiko izay hoe zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Ianao koa mety tena efa anaty fahakiviana tanteraka. Ianao koa ohatran'ny tena mieritreritra hoe miodikodina fotsiny. Tsy hitanao intsony izay atao fa maimaina ny fiainam-panahinao. Ohatran'ny hoe efa mandeha amin'ny fahazarana fotsiny ianao sisa. Zara raha mivavaka, zara raha tonga eto. Fanatrehan'Andriamanitra mbola tianao atakalo zavatra hafa ihany indraindray. Fa androany Jesosy dia miteny amintsika koa. Satria tiantsika ny tenin Jesosy araka ny hira sy ny vavaka nataontsika teo. Dia mbola miteny amintsika indray Jesosy hoe mila miataka kely amin'ny tanitsika. Mila miataka kely amin'ny tanitsika izany hoe tena mila miataka miala amin'izay zavatra rehetra mety hoe mbola mihazona antsika eto amin'ity tany ity. Tsy mila mametraka ny fontsika eto amin'ity tany ity intsontsika. Mila miala, mila miataka amin'izay mety hoe faharatsiana rehetra tsika. Mila miataka tena hoe mila miala tsika amin'ny hoe mety hoe fisainandratsy rehetra. Izay zavatra endrikendrika ratsy rehetra tena hoe mila hiatahantsika daholo izany. Satria rehefa eo ambanimbany hoe Jesosy dia hiteny amintsika. Tsy afaka ny hiteny amintsika koa Jesosy rehefa ambanimbany eo hoe mandrosoa amin'ny lalindalina kokoa. Dia
ahoana ary tsy afaka ny androso amin'ny lalindalina kokoa tsika raha ohatra ka mbola misy fahazaran-dratsy mbola tiantsika tazomina foana. Tena mila miala amin'izay toeran'izay amin'izay tsika. Misy toerana mila ialantsika androany dia mila hifindratsika amin'izay mba ahafahantsika mandroso amin'ny lalindalina kokoa. Misy fahazarana mety hoe efa nazatranao foana hatramin'izay ny hoe manana an Jesosy ianao, kristianina ianao, dia mivavaka ianao, dia mivavaka ianao zany dia mivavaka kely eny ianao, dia indraindray ianao mety hoe tsy tafivavaka koa nefa indraindray. Misy tenin'Andriamanitra izay manao amintsika hoe teny amintsika izay ao amin'ny Luka 18 tena haitsika tsenjary hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety raha hoe mihaino sekoly fotsiny ianao fa tsy mivavaka. Zavatra tena efa niainako zany. Tao anatin'ny fanomanana ty zavatra namen'i Jesosy anaty androany dia tena henoko mihitsy hoe tena Jesosy no miteny amiko. Satria tena misy an'izany iainako indraindray hoe alefako eo ny sekoly dia misy apahany henoko, misy apahany tianko. Fa hozy izy Jesosy hoe tsy ampy izany fa mila mivavaka mandrakariva ianao ka tsy reraka. Tsy ampy raha hoe hira fiderana fotsiny ianao fa tsy hivavaka. Tsy mety raha hira fiderana fotsiny ianao fa tsy hivavaka. Raha te handroso lalindalina kokoa tsika tena mila fifandraisana lalindalina kokoa amin'ny Jesosy. Tena hoe mila mivavaka mandrakariva, mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Tena hoe manokana fotoana hivavahana hitedavana an Jesosy anaty vavaka. Fa tena mamy zany ao anatiny hoe araka ny fampaherezan'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny heriny hoe indraindray ianao rehefa mivavaka mieritreritra ianao hoe hangata-javatra amin'i Jesosy. Fa rehefa tena mandeha ny vavaka, rehefa tena tafiditra ianao dia tsy manam-potoana angatahana akory ianao fa tena hoe miankohaka ny ataonao. Miankohaka ny amin'ny fahalebiazany, fahatsarany, ny fahamasinany. Tena hoe mampandroso lalindalina kokoa atsika, ny fahafantarantsika bebe kokoa ny fahalebiazany io Andriamanitra io, ny fahatsarany io Andriamanitra io, ny fahamasinany io Andriamanitra io. Tena androany tena fanahy masina fa tsy izaho. Fanahy masina tena mitona antsika tsirairay avy androany. Hoe andao tena hiroso amin'ny lalindalina kokoa, ahafoy an'izay tokony afoy rehetra fantatritsika fa tsy araka ny sitrapon'i Jesosy. Dia hiroso amin'ny lalindalina kokoa, hiombona hifandray bebe kokoa aminy. Amen. Zavatra napetraka ny fanahy masina tato anaty kokoa ny amin'ny hoe tokony androsoantsika lalindalina kokoa, inona koa ny tokony ataontsika. Raha tena hoe ny amin'ny hoe tokony androso lalindalina kokoa tsika dia vakintsika ny ao amin'ny 1 Corinthiens 3:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ronono no nomeko anareo fa tsy vedikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza. Hitanareo ny zazakely. Ny zazakely tsy mihinana vedikanina izy. Ny zazakely voateraka fa ronono. Izany hoe omena ronono anaty biberon izy dia omena anazy ohatran'izao iny. Mbola tsy mahay mandray an'iny izy fa mila omena anazy ohatran'izao iny. Tena tsara ny hoe mihaino tenin'Andriamanitra isika. Fa andraony koa ny fanahy masina dia tena mitaona antsika hoe andao hisakafo rery amin'izay ihany koa. Ny ronono tena tsara, ilaintsika foana io. Ny olona efa lehibe raha atao hoe misotro ronono, ilaintsika foana ny ronono amin'ny fitomboantsika, amin'ny fahasalamantsika.
fa mila koa tsika misakafo rery amin'izay fa tsy mety raha hoe hisotro ronono foana fotsiny tsika mandrapaantitra tsika dia ohatr'izany koa ny amin'ny fanarahantsika an' Jesosy ny amin'ny hoe tokony efa hisakafo rery amin'izay tsika tokony hinana vetikanina rery amin'izay tsika inona ny tokony atao amin'izany ny tokony ataontsika amin'izany dia tena tokony hanokana fotoana ihany koa tsika handalina mitokana handalina rery Jesosy indraindray rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao dia miteny amintsika rehetra izy fa misy fotoana koa Jesosy tena tia hiresaka aminao manokana mety misy zavatra tena tianao hoe enao raisinao mivantana manokana avy any aminazy tsy avy amina mpanompon'Andriamanitra fa tena miteny izy amin'ny alala mpanompon'Andriamanitra miteny izy amin'ny zavatra maro indraindray na io ravikazo io ary ampiasain'i Jesosy itenenana zavatra aminao fa izy koa tena teny aminao ny amin'ny fandalinanao manokana ny tenin'Andriamanitra ndao tena hanokana fotoantsika handalina ny tenin'Andriamanitra io tena hoe antoka mampandroso atsika lalindalina kokoa daholo izany rehetra izany dia inona koa ny zavatra nitranga rehefa niteny Jesosy tao amin'ity tantara ity inona ny zavatra nitranga rehefa niaino an' Jesosy Petera rehefa nanaiky an' Jesosy Petera rehefa nanaiky nanao an'izay nasain'i Jesosy natao Petera dia nahita vokatra izy feno izy ny arato feno ny samby kely inona le vokatra fahafenoana androany tena fanahy masina no miteny amintsika fa rehefa manaiky tsika ho taria amin'ny fanahy masina dia tena mameno atsika izy rehefa manaiky tsika makatoa ny fanahy masina io satria tsika mivavaka foana hoe fanahy masina ho tario zahay rehefa mahay miaino an'izay feo izay tsika ka manaiky taria amin'ny fanahy masina dia tena feno an'ilay vokatry ny fanahytsika tsy amboamboarina le Galatianina 5:22 les vokatry ny fanahy 5:22 hoe fitiavana fifaliana fiadanana famirampanahy fanaovan-tsoa famarinana fahalemem-panahy fahononam-po fa tena mivoaka ho azy etỳ amintsika izany tsy sinema tsony rehefa tena hoe manaiky tsika no taria fanahy masina dia tena mameno atsika izy Alléluia Amen inona koa ny zavatra nitranga koa dia rehefa feno ny hazan-drano dia niantso ny namany Petera nanantona ny namany satria nahoana nahita an'ilay vokatra be da be izy dia nanantona nahita an'ilay trondro be da be izy dia nanantona fa raha tsisy ninona teo dia ozy dia mety niavinavina izy hoe inona koa ny anatonana eny tsisy ninona koa ny teo ihany ny teo fa rehefa nahita vokatra be ny namany Petera dia nanantona izy dia ohatran'izany koa tsika rehefa mahita vokatry ny fanahy etỳ amintsika ny olona dia anatona ho azy an' Jesosy izy Amen Alléluia dia ndaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao hivavaka tsika dia tena hangataka amin'i Jesosy tsika ny ahaizantsika tena miaino ny feon'i Jesosy fa Jesosy tena miteny foana miteny amintsika foana Jesosy isan'andro vao maraina vao mifoha ianao matoa ianao mbola velominaina dia Jesosy miteny aminao izay hoe avazoko aminao indray androany maraina ny famindram-poko dia ao anatin'izay Jesosy miteny izay dia tsika tena mila mireagira foana tonga dia manaiky hoe Jesosy tena misaotra fa tena famindram-ponao tokoa mbola mahavelinaina na androany dia eo ilay hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka dia
dia tanteraka ao iny teny iny rehefa ohatra ka hoe miteny aminao Jesosy ka tonga dia mireagira avy hatrany ianao. Miteny foana Jesosy tena miteny foana fa tsika tena mila mivavaka, tena mila attentif amin'ny tenin Jesosy. Jesosy zao miteny androany hoe roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany dia mila manaiky an'izany na ny anatinao rehetra hoe Jesosyamisaotra fa eto ianao fa ianao le miteny hoe roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany. Alleluia. Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy. Tena mankasitraka anao zay fa tena miteny foana tokoa ianao Jesosy. Ary rehefa miteny ianao Jesosy dia miova ny fiainanay. Rehefa miteny ianao Jesosy dia misy zavatra tena tsapanay hoe misy zavatra misy fahavelomana aty anatinay. Araka ny iranay teo hoe quand nous sommes en ta présence nos craintes fuient. Eo amin'ny fanatrehanao fotsiny dia efa miala izay mety ho ahiahanay sy tebotebonay rehetra Jesosy. Satria eo ianao sy ny teninao. Rehefa manatrika ianao Jesosy dia tsy manatrika fotsiny hatramin'izao fa miteny ianao Jesosy Kristy. Androany mbola manokatra ny fonay izay Jesosy. Mbola mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ampiteny ny mpanomponao ianao androany. Fitaovana fotsiny ihany izy fahokenao ny teny Jesosy Kristy. Fanahy masina apetrao ny tenany ambava mpanomponao androany. Tario izy fanahy masina. Izay tsirairay avy tsy hijeran'izay hoe iza ny ety aloha ety fa ianao no mpanjininao ny feonao no horenesinay Jesosy. Alleluia. Dia voninahitra ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Tsika eto Jesosy, velona Jesosy. Dia makasitraka fenondraha eo amin'ny tombony afahana mizara teny raha. Saotra ny fatoky ianao tompo fandriamanitra mahatoky tokoa ianao. Na dia tsy mahatoky ary izay indraindray tompo dia marina miteny ianao ary tsy miova ianao omaly anio ary mandrakizay. Ka ny teny tsy ho zarany tompo dia izay teny avy aminao rery ihany. Aoka angina ny nofo, aoka ny fanahinao masina anao. Amango ny fona itsiraray avy eto anatin'ny teny raha eo. Mba tena fahasalamana ho an'ny nofonay tokoa ny teny izay horenesinay ary fitondra fiainana ho anay ihany koa raha eo. Mankasitraka ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tsika zany dia manompo an'Andriamanitra velona, manompo an'Andriamanitra velona ianao fa tsy Andriamanitra maty na Andriamanitra tsy mihetsika no tomponao ho tompontsika. Ao amin'ny Jean 14:19 à 20 izay mivaky toy izao. Aza malahelo no fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa koa. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Okaloha diso azafady. 19. Tsy amela anareo kamboty aho akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy hita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velona dia velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo. Tena tia antsika tokoa Jesosy ary tena tia hiombona amintsika mandraka ariva izy satria efa vidiny tamin'ny vidy lafo indrindra tsika dia
tamin'ny rany na tolony ainy ho famonjena ho asy anao. Ohatran'le tamin'ny andro tsy fahalalana moa zany dia nilalao an'ireny le jeu de carte reny dia misy antsoina hoe joker. Dia rehefa ampiasainy joker hoe rehefa ohatry hoe passe partout, ohatry hoe rehefa amin'le masomary masarosarotra an'le jeu dia avoaka le joker. Fa ny Jesosy kosa nefa tonga dia ny joker mihitsy tena izy mihitsy, tena ndrana mihitsy le tena izy, fa tsy le hoe le kelikely aloha ny avoaka dia amin'ny farany vao tonga ny fiarovana be. Fa ny Jesosy dia tonga dia le ngeza indrindra, tena le ato le tena amin'le farany izay tena hoe tsy misy ohatry zany. Dia zay le hoe tena nividiny tamin'ny vidiny lafo sika. Dia efa nanolotra ny ainy izy dia izy le mahatoky, izy le tsy miova omaly ny ora mandrakizay. Fa te anontany antsika Jesosy androany hoe mbola mitoetra ve tsika, mbola mitoetra eo aminy ve tsika ohatran'izay manoloana izay fidelité an'izay. En Jean 15:5 izao no voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha tsy miray amiko ianareo, raha tsy miray amiko dia arina any ivelany tahaka ny sampany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka tsipy any anaty afo dia omay. Tiako atongavana eto hoe le hoe malazo. Ny teny dia ho aloha voalohany dia ho antsika koa, tsika tsiraray avy efa nandalo an'ileo malazo ve ianao. Fa rehefa tena mandinika an'ity teny ity dia le malazo ka efa endriky ny fahafatesana ara-panahy izy ity, satria matoa malazo ny sampany dia efa tsy tafaray amin'ny fotony intsony, fa tsy tafaray amin'ny voaloboka intsony. Dia ny antony mampalazo antsika nefa dia toy ny ten'Andriamanitra hoe ny fahotanareo izy ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ny fahotana dia samy mahafantatritsika satria samy manana ny fanahy masina tsiraray. Rehefa nandrain'i Jesosy tsika dia manana ny fanahy ilay mibitsika amintsika mandrakariva amin'ny tokony ataontsika. Eny fa na dia amin'ny fiaroaroantsika amin'izao tontolo izao, ny compromis sy ny karazany. Romains 12:2 aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miva amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Dia anisan'izany ihany koa ny nandray tsy fahatandremantsika ny fotsika obolana 4:23 tandremana fonareo mihoatra izay tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Tsika zany tena hoe
isaorantsika Jesosy fa mbola mamangy antsika foana izy amin'ny fotoana rehetra fa tena Andriamanitra marina izy ary Andriamanitra mahatoky izy. Matoa asanao mbola tratran'izao sabotsy arivo zao dia noho ny fahasoavany noho ny famindram-pony fa mbola mitahiry antsika isanao izy mandrakakhitriny. Ohatrana manokana dia efa nandeha teny amin'izay tsy tokony nandehanana, efa nanao ny tsy tokony fanao, fa nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny fitiavany azy zany dia mbola toy izao ankehitriny. Fa fiainantsika nefa dia sous contrôle an'Andriamanitra. Ohatran'ireo mpianatra tamin'izany niaraka tamin'i Jesosy izy fa mbola nisy Jesosy natsoina tamin'izany satria efa saika rendrika izy. Fa ohatrantsika impiry moa tsika nandeha teny amin'ny danger teny ampovoan'ny zavatra izay tena hoe tsy tokony andehanantsika teny fa tsy niantsontsika, tsy niantso an'i Jesosy isika fa noho ny fitiavany antsika dia tonga dia niaro antsika fotsiny izy. Tsy niteny izy hoe za angeny niaranao tamin'ny zavatra ohatran'izao na nitanisa zavatra betsaka tamintsika izy fa tiany fotsiny tsika dia arovany. Nefa mbola tiako tongavana hoe aza manamely tena amin'ireny zavatra amin'ilay tsy fahatanterantsika nefa matoa mbola velontsika androany dia mbola misy azo atao. Matoa tsy naringana tamin'ireny faharatsitsika ireny tsika dia misy antony. Mbola te hanangananao Jesosy, te hanangananao Andriamanitra androany. Ao amin'ny tantara faharoa andininy fafito faefatra amby folo milaza hoe ny olona izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka mila ny elony ary asitrana ny taniny. Tena mbola possible be reto na ndratsika miaina fiainana ohatran'ny hoe mandroso dia ohatran'ny tsy mandroso zany, ohatran'ny mandroso dia ohatran'ny mijanona kely zany dia ohatran'ny miverina indray dia ohatran'ny mandroso kely dia ohatran'izay foana ilay izy. Dia na ndratsika rehefa ohatran'ny efa mieritreritra hoe ohatran'ny efa mety satria mandroso kely indray azao dia ohatran'ny mbola afaka mandroso kely dia ohatran'izay foana nefa kay tsy mety reto ilay izy. Fa ao amin'Andriamanitra kay tena hoe rehefa mangatsiatsiaka dia aloka amin'ny vavan'Andriamanitra. Ohatran'le eo amin'le hoe malazo kay zany le endrika fa le hoe fahalazoana efa endrika ratsy mihitsy efa tsika kay efa ho aloka amin'ny vavan'Andriamanitra. Fa tena hoe noho ny fahasoavany dia mbola toy izao foana tsika zany dia mba tsy handeha amin'ny fahazarana intsony tsika fa tena mba ho ferme mampahatsika hoe Jesosy azony ny tongotray raha mandroso anankiray zay dia tehirizy eo amin'ilay dia tongotra iny Jesosy dia alao indray mba ny pahanay anankiray mba entondray mba handroso zay. Tsy maninona fa na dia kely ary na dia tsy mihazakazaka be ary ianao fa mandroso dia jany tian'Andriamanitra aminao. Andriamanitra tsy vitesy ny ilain'Andriamanitra fa fidélité. Dia tsika zany rehefa mibebaka dia eo koa ny misy ny fanameloan'ny fahavalo. Ianao nge mibebaka dia rehefa indray ianao miverina fa raha mbola tafalatsaka ianao dia mbola mibebaka indray ianao dia mbola mety indray fa nefa
misy farany zavatra rehetra. Tsika efa eto amin'ny vanim-potoana fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Fa tsy fantatritsika izay atongavany satria ny fanonteny izy hoe ho avy toy ny mpangalatra izy. Ary izay mihitsy ny antony tsy nampahafantarany ndray an'i Jesosy hoe noho ny habe ny fitiavany, fa raha nyteny Jesosy hoe raha nyteniny raha hoe amin'ny 19 moa tsika androany 19 oktobra eo amin'ny efatra ora ariva eo io ianao natsika miverina fa sy evy miambina tsara ny olona dia mety tonga eto tsika dia hoe tena alao kosa dia tena ataonao an'izay maximum kosa fa efa tena farany ity satria tsy maintsy nambaran'i Jesosy tamintsika tsinona fa nambaran'i Jesosy ny zavatra rehetra fa zavatra anankiray no tsy nambarany antsika dia fiverenana satria na izy ary mbola mivavaka ho antsika izy dia mbola mivavaka ho an'ny hafa ihany koa izy. Ao amin'ny Isaia 44:22 dia amin'izay hoe fibebahantsika sy ny fidelitian'Andriamanitra izay. Izao efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny nandevona ny javona ary ny fahotanao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Za manokana tena concerné amin'ity teny ity hoe tena efa navotan'Andriamanitra, efa tany amin'ny lavitra be, tena efa tsy tokony hoe eto tsony ary tena tsy tokony hijorojoro ohatran'izao tsony fa noho ny soavan'Andriamanitra tena mbola mijoro be eto androany. Alleluia, fonahitra amin'Andriamanitra rery ihany. Dia mbola miteny Andriamanitra hoe ao amin'ny Isaia 1:18 hoe avy fandahatra isika hoy ny Tompo, na dia mena toy ny jaky aza ny fahotanareo dia ho tonga fotsy toy ny oram-panala, na dia mangatsangatsaka toy ny sily aza dia ho tonga tahaka ny volon'ondry fotsy. Tena zany fahotana mena tahaka ny jaky zany kosa aloha efa tena lasa lavitra zany nefa mety efa nanao an'izany sika sy ianao nefa fa raha ny Jesosy nefa nanadio antsika tsiraray avy, tena ny fanamelohana tena brise antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa le toy ny jaky mena le fahotantsika fa ny rahan'i Jesosy mena koa mena ambony le mena jaky. Voasasy ianao, voadio ianao tamin'ny rahan'i Jesosy. Ezekiel 37:3 ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho levona ihany va, ho velona ihany va ireto taolana ireto. Zany hoe ty zany amin'le endriky le tsika le ty amin'le hoe malazo somaina dia ndraindray tsika zany tena mieritreritra hoe tena mbola mba mety ho velona ihany ve, dia mbola mety mbola etiety ihany ve ty fiainako miaraka amin'i Jesosy ty. Fa tena miteny mihitsy Andriamanitra raha ty le hoe moa mety ho velona ihany va ireto taolany reto. Ary hoy izao, Jehovah Tompo, ianao no mahalala. Zany hoe tsika zany tena zay mihitsy ny tena tokony attitude atsika, tena hoe todika any amin'ny Tompo mandrakarivo tsika. Fa ohatran'ny tampeterana anontanian'i Jesosy hoe nareo koa va hozy izy mba
mba handeha na hoe na hiala dia hozy izy petera hoe hoaiza moa zao fa hoaiza moa izahay hozy izy fa ianao no manana ny teny fiainana dia fa tena Jesosy zany tena mbola mety ankinantsika mihitsy e, tena mbola manaiky izy. Dia toy izantsika amin'ny le 18:37 verset 4 dia hoy izy indray tamiko maminany amin'ny retaolany reto ka ataovy hoe retaolamaina miano ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny reto taolanay reto, indro asiko fofinaina ianao ka ho velona. Wow, taolamaina zany tena ay mbola misy fanantenana ny amintsika e. Tena mbola misy fanantenana beka ny amintsika. Taolamaina ary tena nasiany fofinaina dia ho velona hozy izy. Dia avy eo dia hozy izy hoe asiko ozatra hozy izy dia mbola mitoy ihany hoe asiko nofoko hozy izy dia ho tafiko hoditra koa hozy izy, tafiko hoditra fa tsy hoditra koa zafady. Dia ty zany tena endrika fananganana ty e, tena manangana anao Andriamanitra, tena manana programme mpananganana tena. Io zany tonga dia tsy vao ny fahavalo e, vao nandeha fotsiny leo asiko hoe asiko fofinaina nareo izy ka ho velona, tonga dia kivo ny fahavalo hoe zay velona indray tsika, velona indray tsika ary tsy ho maty tsontsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa any amin'le mba tsisy hobanga le toerana efa nomanin'i Jesosy ho antsika. Fa rehefa le voasoratra amin'ny anarantsika hoe ty reto daholo le raha lasaina vavy hitako daholo nareo, dia rehefa voasoratra daholo ny anaranareo dia tsisy hobanga le toerana ary tsisy anakalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia any amin'ny hvkl 36 25 26 27 36. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanao vaovao no ataoko ao anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo. Ary fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrana ny fitsipiko ka anaraka azy. Wow, alleluia. Zany ny programme an'Andriamanitra amintsika rahalahy sy anabavy. Tsara loatra izy. Raha mbola velonay ntsika sy ianao dia miteza fotsiny andeha hiazakazaka iraka amin'ny Jesosy. Reko raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Tena efa olona afaka zasy ianao. Misy antony manokana, misy programme an'Andriamanitra.
ohatranahy manokana dia rehefa tafiditra tato anatin'ny ty raky tia dia nieritreritra fotsiny hoe ohatrany olona rehetra mivavaka manaradian'Andriamanitra dia manaradian'i Jesosy dia ohatran'izay ka ilay manaradian'i Jesosy kay hiraka dia sorako an'Andriamanitra fa tena rehefa tafiditra tato anatin'ny ty raky tia dia mba nandray zany mba misy zavatra tianao atao any amin'ny rehefa le hoe manaraka an'i Jesosy any nefa nandray tsy hitanao hoe inona moa no ataonao fa tsika tsy raray avy dia teny aminareo fa hiraka ny ty aloha ty zany no hoe mpitandrina sy ny amin'ny ministera rehetra arafitra izy ireny fa manana antso ho antsika tsy raray avy Jesosy mba tena jiro sy ho fahazavana any amin'izay toerana le antsika any isika rehetra fa mahafinaritra amin'ny fandrany tavety raha lasain'ny bava za kosa aloha tsy androko izay tonga ny sabotsy tena fifaliana be ho anazy satria ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy fa araka ny mahiraka atsika dia toerana fanovozantsika hery ty toerana ty confort eto ty le zone de confort eto fa any amin'le tsisy mahita ny tena terrain atsika satria tsika rehefa hita dia hoany ianao no fahasoavan'ny tompo dia zao ohatra ny amin'ny forme be no zany tsara Jesosy fa rehefa nivelany ventsika dia mbola afaka hiteny foana hoe no fahasoavan'ny tompo dia tsara Jesosy tsika mba tena tsy menamenatra fa ny intimidation amin'ny fahavalo dia tsika tiany olona montamontana kely iry amin'ny brawerina iry amin'ny any iry mahafinaritra ko tsy miteny mihitsy tena bonaika be d'appréciation tena hoe fa izao bonaika be tsika fa aloha ambaratsika fa Jesosy aloha bonaika be miteny zay ny fofoiny afatra androany zay ny tiany tompo ambara amintsika androany satria tena efa nangataka tamin'i Jesosy Jesosy tena aleo Jesosy mba sy zavatra tianao mba ho teneniko no teneniko fa tsy mihoatra dia nefa aloko mba ho ampo alezina dia fohifohy ary fa zany ny sitraponao fa tsy hoe ho lava be dia mety tsy ho voaray akory dia iara hivavaka isika misaotra sy makasitraka anao araha efa mbola nomenao hery menao ny tanjam-panahana fahako ny zara tamin'ity hariva ity amin'ny olonao aoka sy teny nozaraina teto mba tsy handalo fotsiny ihany fa tena toetra anatin'ny fon'ny tsiraray avy tena ho teny fiainana tena ho vatsom-panahy tsy hoe mandritra ny herinandro fa mandritra ny herinandro dia mbola afaka matso ny tsiraray indray ianao Jesosy Kristy fa nampany androany tery zay hitoetra eo aminao mba ho tena iombona aminao amin'ny ora sy ny fotoana rehetra satria tsy fantatra tokoa Jesosy ny avinao na ny ora na ny andro Jesosy zany ny antony mbola hitsonao anay tompo tsy niambina fotsiny hany ho anay fa mety ho fitiavan-tena ho anay zany Jesosy fa miohery ihany koa izay mbola ahafahanay mizara ho an'ny hafa satria mbola betsaka ireo olona tsy malala anao tompo araka ny teninao hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy maniraka anay ianao tompo
mba ao ny herinao zahay oka ny ranao sosarobidy andrakotra anay hiaro anay amin'ny nofinay sy ny fananay amin'izao fiainana feno ahiny zao fahaizana manarona sy tontolo zao fa aoka izay tompo mba tena ho fahazavana tompo ary mba sira ho fanasin'ny tany makasitraka feno raha eo anao ny tera sy laza ary ny fonahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Qui a fait que nous soyons des nouvelles créatures en ce moment.
Alléluia. Andriamanitra io mbola misaotra ny amin'ny teny eto ampanomponao teo dia misaotra Jesosy satria ianao no teny ary izay dia foloana ka nandray ny teninao teo. Ankehitriny ndray raha tonga amin'ny fotoana anankiray ity fotoana anisan'ny tena hoe hamantarana fa zanakao zay dia fiarahanay miray latabatra aminao. Misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fanasanao anay, misaotra mbola manasa anao dia mankasitraka andritra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Ny fandraisana tena anisan'ny fotoana anankiray tena ohatsika hoe ahafantarana fa mahazanak'Andriamanitra antsika dia mifananantsika fotoana ny fiombonantsika lalina amin'Andriamanitra, ny firaisantsika latabatra amin'i Jesosy tsy fahazarana na fomba izy dia rehefa virana eto foana izay fa ny fananantsika fifandraisana lalina amin'i Jesosy, ny communiontsika lalina amin'i Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mahatonga antsika hanana fomba fisainana sy fomba fijery tsy mitovy amin'ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana ny olona tsisy Jesosy. Ka ny fidirantsika anatina fandraisana dia andao tena hananantsika etaeta lalina isan'andro hoe Jesosy raha hanana fandraisana tsy voatery isaka ny sabotsy ihany fa nanaitrano azy dia tena voalohany ataovy tena etaeta aloha hoe tianana etaeta lalina isan'andro iombona aminao foana amin'ny fotoana rehetra. Tsy amin'ny fotoana fandraisana vao tena iombona aminao fa amin'ny fotoana kirehetra raha mbola miratra amin'ny maso, mbola miratra, mbola mifovo maraina dia tena amin'ny fotoana aloha za voalohany hanana firaisana aminao. Hanana fotoana voalohany indrindra tena hifandray aminao amin'ny temps de qualité communion amin'i Jesosy isan'andro. Aoka tsy ataontsika fa zarana fotsiny hoe isy fandraisana amin'ny sabotsy, isy firaisana amin'indray amin'i Jesosy amin'ny samedi zao, fa voalohan'izay ataovy tena lalipaka ao anatinao isan'andro ny firaisana amin'i Jesosy. Efa niteny teo mpanompoandriamanitra hoe Jean 15:7 Jesosy ny teny fa raha mitoetra ao anatinareo ny teny dia angatao izay tianareo. Alohany nanaovantsika fandraisana dia zao hoe ataovy tena lalina ao anatinao izany tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny fa ny teny narinan'izao rehetra zao, ny teny no nanova nasy ianao. Tsy misy antony nanaovantsika fandraisana na resana latabatra amin'i Jesosy raha mihinana antsika amin'ny fanatsimiantsika ao anatin'ny fa ny tenin'Andriamanitra no nanafaka antsika. Ny tenin'Andriamanitra no nahatonga antsika resy lahatra fa ny anaraka an'i Jesosy. Fa raha nijery olona ianao efa tapitra miverina daholintsika rehetrarehetra satria fa impiritsika ny tezitra tamin'ny nataon'ny hafa fa no Jesosy mbola nahazo famondrapotsy mahatonga antsika mbola tafajo eto ary le teny teo androany tia hanasa anao zany tena resy lahatra tena resy lahatra ve ianao fa tena andeha amin'izany sitrapon'Andriamanitra mamy dia androany mininona vesatra ao anatinao dia androany Jesosy manasa anao. Ataovy tena ao anatinao ny teniny dia manomboka androany angatao izay tianao fa ho tonga aminao zany Jesosy ny tena ao amin'ny Jean 15:7
raha Jesosy ny teny an'izany aza manana aza manana fanahina intsony fa afaka mahatonga antsika zanak'Andriamanitra dia izao hoe misy ny fanan'Andriamanitra ato anatintsika ka raha fanahin Jesosy ny ao anatinao ny atao anatiko dia izao ny fanahin Jesosy dia fanahy ilay fanahy masina ny tenen'i Jesosy omeny antsika ka izay manana ny fanahin Jesosy manana ny fanahy masina ka raha ao anatintsika ny fanahy masina dia izao hoe mivoaka ho azy aty anatintsika le Galatiana 5:22 tsy misy fanamboarana fa tonga dia voatao amintsika amin'izany amin'ny Jesosy ianao tanteraka ho azy ao aminao izany vokatry ny fanahy zany tsy misy zavatra amboamboarinao fa tonga ho azy zany raha misy olona manahirana anao dia ao anatinao ilay tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe fitiavana mamela hevitra fa matoa ianao zay mbola tsy mamela hevitra matoa anao zay mbola misy zavatra mahasorenanao ataony mandiny tsara tenanao Jesosy tena efa nandolo tena marinao anao efa tena atao anaty hoe zany fanahinao zany satria raha fanahin Jesosy ny ao anatinao natao anaty ihany koa izao hoe mety ny zavatra naotsika andray Jesosy ny nanasantsika izao ny tenan'i Jesosy rehefa avy mihinana izy dia niraiso dia nizaraina ndao zaraina any amin'ny bokin'ny Isaia ihany tena nyteneny mihitsy hoe natolon'izy izy momba azy rehetrarehetra loraina loratsaina natolo lamosina nanehokapoana ho antsika sy anao izy androany ataovy tena fandraisan-dahatra aminao fa potipotika Jesosy ho antsika sy anao manasa anao zany androany manasa anao tena hoe ndao anao vavaka-pinoana ianao Jesosy ao androany eto Jesosy tena enina izay teneninao eto fa andeha araka ny sitrako tena andeha amin'izay fitarihan'ny fanahinao masina amen raiso dia ndao hinantsika ny vatan'ny tompo satria Jesosy ny teny ataovy zao izy ho fahatserovana Jesosy zany dia niraisiny koa ny kapoaka ilay kapoaka manamarina ilay raha marina marika ny fanekena ndao tena naikitsika sy anao Jesosy talohany androany tamin'ity herinandro ity ninona zavatra mety nahasorena dia androany tena manaiky ho sasanao amin'ity raha marina ity faneketsika an'izay dia tahaka n'ilay mpanompo ny tenen'i Jesosy mankarano dia eto dia ataovy tahaka an'izay koa fanekenao androany fa raha hisotro an'ity ianao dia tena manaiky fa ho diovin'i Jesosy tanteraka izay rehetra tsy nety talohan'izao sotroa raiso amin'ny finoana dia atao vavaka hoe Jesosy manaiky ho sasanao za tsy ovy atompo amin'ilay rano latsaka tompona azy fijaliana saotra Jesosy raiso ka sotroa fa ty ilay marika ny fanekam-pihavanana vaovao izay nataon'i Jesosy ho antsika saotra Jesosy makasitraka anao indraindray saotra fa voadio zay saotra fa zay reto dia manaiky dia raha manaiky zay eto Jesosy fa tena andeha zay araka fitariam-ponenao masina isan'andro manaiky zay fa anome fotoana tsara indrindra ho anao isan'andro saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen.
des rois, celui qui nous transforme et qui nous change. Alléluia, qui a été béni aujourd'hui, qui a reçu une parole aujourd'hui. Amen. Vous savez, comme le capitaine Romain l'a dit, une seule parole suffit. Amen. Une seule parole suffit pour te transformer. Une seule parole suffit pour te changer. Une seule parole suffit pour calmer les mers. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand vous serez à la maison, demande un peu à ton mari, à ta femme, à tes enfants, c'est quoi la parole que tu as reçue aujourd'hui? Quelle parole? Il doit dire une phrase qu'il a reçue aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, par exemple, je vais dire aux jeunes, après, je vais demander directement aux jeunes, à la fin du culte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore louer le Seigneur juste avant de clôturer ce temps? Alléluia. On va refaire ce chant, Hosanna.
cœur, de mes pensées, dans tout ce que tu veux. Prends le contrôle, prends le règne. Prends la place du Seigneur, la place du roi. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es avant tout. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La gloire est à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Regarde un peu ton voisin, ta voisine, dis-lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? Alléluia. Avance avec Dieu, amen. Avance avec Dieu, même si tu es tombé, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si des fois c'est blessant. Avance avec Dieu, amen. Alléluia. Alléluia. On n'est pas de ceux qui reculent, amen. On n'est pas de ceux qui se retournent là où on est tombé. Mais on est de ceux qui doivent avancer. Et comme a dit la parole tout à l'heure, c'est pas une course de sprint, mais c'est un marathon, amen. Même si tu dois ramper, avance. Même si tu dois faire comme les bébés, avance. Amen. Le plus important, c'est d'avancer. Le plus important, c'est d'avancer. Et comme a dit tout à l'heure la parole de Dieu, même les eaux desséchées ont de l'espoir. Ton cas n'est pas le pire cas de Dieu. Ton cas n'est pas le pire cas de Dieu. C'est rien par rapport à des eaux desséchées. Amen. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et cette semaine, c'est une semaine pleine d'espérance au nom de Jésus. Pour chacun d'entre nous. Pleine d'espérance, pleine de joie, pleine de paix. Alléluia. Alléluia. C'est une semaine où tu vas attendre des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Alléluia. C'est une semaine remplie de la bonté de Dieu. Remplie de son amour. Remplie de sa joie. Alors même que tu commences même pas cette semaine, tu vas déjà sauter de joie. Alléluia. Alléluia. Tu vas déjà sauter de joie. Tu vois déjà Dieu agir dans ta vie. Est-ce qu'on peut sauter de joie? Alléluia. Alléluia. Parce que tu vois déjà ce que les gens ne voient pas. Tu vois déjà Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous durant toute cette semaine. Au nom de Jésus, je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Voyons